Ny antony malao zegny nampidirana ny société civile zegny agnaty ho isany membre ny Copil ny Fanainga zany a. Dia voalohany zany mba misy zany ny fandraisana anjaran'ny société civile amin'ny ady hevitra, indrindrindrindra amin'ny famaritana ny lalana zay tokony hizorany le programme ary amin'ny tanjo zay tiana tongavana ary mba hafahana maheno ny hevitry ny fiarahamonim-pirenena amin'ny zay fanapahan-kevitra rehetra raisina anatin'izay Copil zay. Ny matematesany le société civile solo tena tao anatin'io Fanainga io ny mba tena hoe solo tena na société civile voafidy avy amin'ny société civile no hisolo tena azy tafapetraka zay amin'izao fotoana izao. Copil dia mandray anjara amin'ny orientation stratégique vaindohan-draharaha angambany amin'ity dia hoe ahoana no ampifandraisana an'ilay OSC satria amin'izao fotoana izao zany dia somary samy manao ny azy ny OSC miasa any amin'ny faritra maro tematika samy manana ny azy dia samy manao ny tandrifiny fa tsy dia tena misy izay hoe fifandraisana fifamenoana fifampizarana ihany koa ny traikefa. Dia mifanerasera zany zay no asa ataon'ny Fanainga, mampifanerasera ary manampy koa izy mba hahazahoany ny société civile tsirairay avy, organisation tsirairay avy, formation manodidina an'izay, fanamafisan'orona zay fahaiza manao mba tena hiatrehany an'le tena asany ka hahatonga azy hahay hijery bebe kokoa hoe tena ahoana moa zany fampandrosoana mba mijery ny maharitra fa tsy ny akaiky ihany zany. Isan'ny zavatra andrasana manokana ohatra ny hoe ao anatin'ity famatsim-bola entin'ny Fanainga ity zany mba hisongadina kokoa ireo fiarahamonim-pirenena ireo amin'ny asa izay efa vitany ny fampahafantarana bebe kokoa inona kay le tena andraikitra raisy manandrify ny fiarahamonim-pirenena amin'ny fampandrosoana ny firenena izay sy hitondrany ny sehatra rehetra izay tokony hiasany amin'ny fampandrosoana ny firenena izay. Dia ny financement ihany koa amin'ny hoe priorité hoe mba fanentana tokoa amin'ny hoe priorité fampandrosoana ny Madagasikara no ho financer ny Fanainga dia amin'izay mba misy ho tsapa tokoa le impact le famatsim-bola ataon'ny Fanainga. Fanampiana angatahana indrindra amin'ny Fanainga zany amin'ity zany dia hoe ahafahana mba hoe mampiakatra tsikelikely ny fahefany ny fiarahamonim-pirenena mitatana an'ireny financement ireny. Eo aloha zany le hoe andraikitra lehibe zany no raisinay amin'ity le hoe membre ny Copil hisolo tena ny OSC amin'ny faritra maromaro zay iasan'ny Fanainga. Dia andraikitra mavesatra izay satria manana tamberina andraikitra izay manoloana amin'ny Fanainga fa manana tamberina andraikitra ihany koa manoloana an'ireo OSC izay nifidy anay manoloana ihany koa ny partenaire financier sy technique. Ny fanentanana angamba dia hoe fanamafisana ny serasera fa eo ihany koa zany le hoe fifampitam-baovao mety misy OSC izay mbola hoe tsy hitanay na tsy fantatray dia mba mifampita vaovao zany isika rehetra.